Vao afatanteraka kosa indray mitohy hatrany ny fanatsarana ny tolotra hanakaikezana ny mpanjifa izay ataon'ny ry zareo avy eo anivon'ny Canal Plus Madagascar. Manomboka amin'ny 7 ny volana ho avy izao ary dia isy indray ny fanomezana fahafampo ho an'ireo ifa mpanjifan'ity Canal Plus ity sy ireo izay hiditra ho mpanjifany izany Canal Plus izany. Ravakarandriamanala no mitondra ny akon'izay sary mamra Samuel. Manomboka ny 7 Mey ho avy izao dia iampisa ireo chaîne afaka rahanao amin'ny alalan'ny bouquet 1 ny Canal Sat. Amin'ny tolotra io anefa dia tsy misy ny fiovan'ny sarany. 7 Mey ho avy izao zany dia izy tolotra goavana karakarain'ny Canal Plus ho an'ny mpanjifany. Manomboka izao zany dia 7 be izao isan'ny chaîne ao anatin'ny tolotra voalohany. Raha teo aloha teo 7 isan'izany chaîne izany. Ary tena goavana dia Disney Channel dia avy hatrany dia ao ny tolotra voalohany io. Vidin'ny tolotra voalohany io dia 2 alina fotsiny. Tsy miova zany mihoatra amin'ny isan'izany teo aloha fa ny isan'ny chaîne ao anatiny dia miova miantombo. Andeha irerany koa ireo chaîne Canal Sat manomboka izao izay azonao amin'ny alalan'ny formule les chaînes Canal Plus. Teo aloha teo koa zany dia 5 alina vao mahazo ny tolotra Canal Plus. Fa amin'izao fotoana izao dia 4 alina kosa dia mahazo Canal Plus ianao misy ny chaîne 9 be izao. Chaîne Canal Plus moa zany mampiavaka azy dia ao no ahitana ireo karazana lalao goavana amin'ny baolina kitra, amin'ny rugby sy fanatanjahantena isan-karazany. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ireo chaîne vaovao misy adimy any Canal Sat dia ny Combat Sport TG, National Geographic Channel, Comedy Plus ary Jimmy. Ireo chaîne ireo moa dia azo amin'ny alalan'ny formule Canal Sat Évasion. Ireo tolotra rehetra ireo dia toy ny fanatsarana nentin'ny Canal Plus Madagascar nanomboka ny volana Desambra lasa teo. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia Canal Plus et Canal Sat va faire du bruit no faneva nampiarana.